Mitohy hatrany ny fizarana ny fahatsinjo andiany faharoa izay ataon'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono ka ho an'ny androany 7 septambra 2024 dia tokantrano miisa 7,703 tao amin'ny fokontany enina izay nandrafitra ny komuna Itosy distrikiana Tsimondrano no nisitraka izany dia ny fokontany Itosy, Avarabohitra, Ambohiparaky, Ambodifasika, Tsarazaza ary Antsakaivo. Nidina ifotony teny an-toerana ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono Ranarivelo Lucien nijery ny fandrindrana ankapobeny izany fizarana izany. Ny fanomanana n'izy ity moa zany somary naharitra fotoana zany dia ny hoe ireo zay tokony sitraka n'ilay vatsy-jejo araka ny nambaran'ny voalohan'ny repoblika dia tokony sitraka an'izany. Dia nisy moa ny fanisana isan-trano izay natao teto amin'ny komuna ny Itosy izay nitetezana ireo trano rehetrarehetra ireo nahafahantsika namoaka le lisitra ary fampijerena ihany koa zany tetetoera miaraka tamin'ny sy ny nanomboka tany amin'ny fanisana ny fandaminana rehetra ary ny fizarana teny an-toerana no niandreketan'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono. Izay moa zany tokony andraikitra voalohany teny amin'ny komuna Itosy dia makasitraka ny fitondram-panjakana ny asa tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono tetỳ anivon'ny komuna Itosy raha nanao ny recensement na nanao ny fandaminana niaraka taminay fa dia tena milamina tsara ny fandaminana ary hita mihitsy hoe tsara be zany ny fiarah-miasa ny toromarika avy amin'andray matoministra ny toromarika avy amin'ireo conseiller technique sy ireo directeur isan-tsokajy niara-miasa taminay tetỳ fotony dia nafinaritra dia hitanareo fa tena mizotra tsakany sy andavany ny fandaminana tetỳ an-toerana dia makasitraka anareo to. Vary 10 kilao, menaka 2 litatra, ronono mandry 2 boaty, tambavy CVO ary legioma no natolotra ho an'ny vahoaka tamin'ity fizarana ity. Sotra be dia be, ten'Andriamanitra dia mba ho ela velona ande sy notavoninahitra amin'ny asa atao dia mba ho ela fanapahany eo amin'ny toerana izy afaliana tsy ambazana izao tompoko. Sotra betsaka fa dia afa-pasahiranana fa dia isorany fa dia ho ela fanapahany eo amin'ny toerana. Tsy mitsahatra fa miezaka hatrany ny fitondram-panjakana ho an'ny vahoaka entina analefahana ny fahasaranan'izy ireo ny amin'ny fisian'ny valanaretina coronavirus.